Fanajana ny zony ny olom-pirenena ahazo ny vaovao feno sy voamarina ary marina izay takiny sy ilainy ho fampandrosoana ny tenany manokana sy ahafahany mandray andraikitra ary manana ny safidy malalaka sy mandray fanapa-kevitra amin'ny fampivoarany ny tenany. Ny tao anatin'ny taona eritaona mahery na voafidy ho voloana ho lafitry ny tenanay dia tsy afenina fa maro dia maro ireo gazety vaovao nandalo nakana ny fankatoavan'ny olafitra mba hivoaka. Izahay rahateo tsy sarotiny satria mendrika fampalalam-baovao samihafa maro lafy ny vahoaka malagasy ny mpamaky mba ahafahany misitraka an'izay zo alala vaovao izay. Tianay ny mampatsiahy antsika fa tsara fahatongavana ny gazety Le Citoyen amin'izao fotoana izao satria amin'ity taona ity dia manamarika ny 500 taona ny gazety malagasy voalohany teny Soana Lalandro isika eto Madagasikara. Betsaka ny lalana diavin'ny gazety tao anatin'izay 500 taona izay. Betsaka ny sedra tsy maintsy natrehany ary isika manatrika etona dia samy mandiny tena ao anaty hoe aiza ho aiza ny misy ny gazety malagasy tao anatin'izay 500 taona izay. Mariky ny fanamafisana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ary ny firosoana makany amin'izany ny fisian'ny gazety vaovao toy izao irariana ny fahatongavan'ny hafa satria aoka ho zaroantsika tompony orinasa fanaovana gazety sy mpanao gazety indrindrindrindra isika mpanao gazety miasa isan'andro isan'andro amin'ity sehatra ity fa isika ireo dia tsarain'ny olona isan'andro isan'andro amin'ny lahatsoratra sy ny vaovao avoakantsika fa ny mpanao politika nge isaky ny fifidianana ihany izy vao tsarain'ny olona amin'ny alalan'ny latsabato. Isika dia tsarain'ny olona ho ihany ary ahafantarana hoe ity no mbako manana ny heviny na ity tsy akasitrako fa mamandalitra. Zay ny tokony ataontsika mpanao gazety ao an-tsaina mandrakariva manome vaovao olona amin'ny fomba hitrandratsika azy ao anatin'ny fanajana ny deontolojia sy ny etika ny asa fanaovana gazety isika fa tsy sanatria olona mpandrehatra afo na ho mpamono afo mandrakariva eto. Tsy ho lava ny resako fa afaka manambara kosa fa tsy mbola misy afaka amin'ny tompo-teny fantatra ho any manana samy reriny marina ao anatin'ny asa fanaovana gazety na hoe any tompon'ny gazety. Be dia be rahateo ny tanora mitsofoka amin'ity sehatra azy ity amin'nkehitriny dia inona fa hitondra ny fahaiza-manaony sy izay mba mety hoeveriny manatsarany izany tontolo ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara izany ireny tanora ireny fa tsy hotsindrin'ireo zokony lava mandrakariva izay tratry ny azopinina ao izy ny tena krisy na ndray ny sasany farany ary tsy ny kely indrindra mirary fahombiazana feno ho an'ny gazety Le Citoyen izay tonga eo amin'ny tsena ny fifaninanana mahakadiro ary maniry ny paritany izany gazety izany eran'ny Madagasikara satria mbola olana anankiray sedrany gazety ny soratra oka eto amintsika ny fiparitany manerana nosy eto Madagasikara satria na tiatsika na tsy tiatsika dia anisany manotondra anjara biriky amin'ny fanabeazana ny olona ahay amaky teny sy anoratra ny gazety dia misaotra tompoko ary mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny gazety Le Citoyen.